tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mitehafatanana ary vahoaka rehetra mideran'Andriamanitra amin'ny hoby mpifaliana. Mbola ankafaliagna tranitrany no entinay manolotro izao teny fiarabagna izao amintsika jiaby izay mitandregny ny radio Fagniry, indrindra fa anao izay tsy misaraka ke magnaraka ity onjam-peo ity atranitrany. Ny toritenin'ny ray aman-dreny archevêque no ndeha atolotrinay atsika jiaby amin'izao fotoagna zao, indrindra fa amin'ity andro iniany alahady izay ankalazan'ny fiangonana ny alahady faha-13 mandavantaogno amin'ny taona A izao. Ka mialohany agnarahagna zegny fampianaragna sy toriteny nataon'ny ray aman-dreny archevêque zegny dia anday vakigny amintsika aloha ireto vaky teny telo izay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany ireto. Ka ny loha hevitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika niany dia ny hoe ny soa tao levenam-bola. Ny vaky teny masina voalohany amin'izegny boky faharoan'ny mpanjaka ao amin'ny toko fahaefatra miantomboko amin'ny 15 ka hatramin'ny faha 12. Olo masin'Andriamanitra iny ka aoka honina eto. Indray andro i Elizea nandalo tany Sonama, ary nisy vehivavy mpanankarena anankiray tao niangavy mafy taminy isakafo, ka isakiny nandalo izy dia nankao aminy hisakafo. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny lahy, indro fantatro fa olo masin'Andriamanitra iny mpandalo eto amintsika matetika igny, ka andeha isika agnano efitrano kely avo manolotra ny rindrina ho azy. Dia asiantsika farafara iray, latabatra iray, seza iray, ary fanaovanjiro iray ao ho azy, mba hiatahany isaky ny tonga ety amintsika izy. Dia tonga tao Sonama i Elizea indray andro, dia nipetraka tao amin'ilay efitrano avo sy nandry tao. Ary hoy i Elizea, ka inona ary no hataoko ho azy? Dia hoy ny navalin'ny Giazy, zanaka no tsy ananany ary ny lahy efa antitra. Ary hoy i Elizea, antsoy ary izy. Dia nantsoiny izy ka nijanona teo ambaravarana, ka hoy i Elizea taminy, raha afaka heriny taona amin'izao fotoana izao dia hisafosafo zazalahy ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Uira
Vakteny masina faharoa, taratasin'ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma, ny toko faha enigny, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 110. Niara-nilevina tamin'ny batemy isika ka handeha amin'ny fiainam-baovao koa. Ry kristianina havana, moa tsy fantatrareo fa isika rehetra natao batemy ho amin'ny Kristy Jesoa dia natao batemy ho amin'ny fahafatesana. Koa niara-nilevina tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana any Kristy ho velona tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Araha niara-maty tamin'ny Kristy isika, dia nino fa hiara-belona aminy koa, sady fantatsika fa rehefa nitsanganko velona izy, dia tsy maty intsony ka tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana moa dia fahafatesana indray makany amin'ny fahotana, fa ny fahavelomana kosa dia fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary aoka ho toy izany koa ianareo, ka hanao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, della vita di tutti. Alleluia, 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 ubuniva uvama fali. Alleluia, 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 della vita di tutti. Alleluia, 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 ubuniva uvama fali. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio ao amin'ny toko 10
ny andeniny fahafito amin'ny 30 ka hatramin'ny faha 27. Izay tsy mitondra ny azo fijalieny dia tsy mendrika ahy izay mandray anareo mandray ahy. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe izay tia ny rainy sy ny reniny mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho izaho dia tsy mendrika ahy ihany koa. Ary izay tsy mitondra ny azo fijalieny ka tsy magnaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, fa izay hahafoy ny ainy noho ny amiko kosa no hahavonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naneraka ahy. Izay mandray ny mpaminany noho izy mpaminany dia hahazo valisoan'ny mpaminany, ary izay mandray olo-mariny noho izy olo-marina dia hahazo valisoan'ny olo-marina. Ary na iza hanomerano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka monja aza hosotroin'ny anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo noho izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky ny averimberitsika matetika amin'izao mandavataona izao dia fandaliana-pinoana no entsika araky ireo vakiteny atolotry ny eglizy amintsika, ary mba hivelomatsika araky ny novolagnisika taorinany fankalazana ny Pentekoty fa nandray ny fanan'Andriamanitra isika, ka isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona. Ka isaky ny alahady ary dia misy toetra anankiray izay tsy maintsy ivelomasika mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona tokoa isika, tahaka ny nandininsika nanomboka tamin'ny Noely. Ary talohan'izay aza hoe iza moa i Kristy mpiarabelona amintsika, le Christ contemporain, dia amin'izao mandavataona izao taorinan'izay Pentekoty izay fen'ny fanahy masina isika. Ary zay raha teo moa no dikany hoe Pentekoty maniraka asika eran'izao tontolo izao i Jesosy nandresy ny rasy ny sagako velona. Ka amin'izao alahady 17 mandavataona izao ary dia toetra anankiray tsy maintsy ananantsika mba hahatonga atsika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona no asongadiny vakiteny masina arosiny eglizintsika ny an'ity. De sinona izany fa ny soa atao levenam-bola ho ny fiteny, fa ny rasy atao kosa loza miantona. Izany hoe ny zavatra sy maintsy ho alalintsika ary sy maintsy iainantsika dia ny mikasika ny fandraisana sy ny fahaizana mampiatrano an'izay rehetra manodidina antsika. Ka izay indrindra no ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely dia ny hoe zay mandray anareo mandray ahy, ary zay mandray ahy mandray izay naneraka ahy dia ny ray. Ka ny vakiteny voalohany bokin'ny faharoan'ny mpanjaka dia mitantara izay nampitranoiny amin'ny tanàna anankiray Sonama any Elizia mpaminany. De siza zany fa ilay vehivavy manano tena izay sy manana ninninona isony, ary izay tokoa ny zavanitranga tamin'izay satria sarotra ny fiainana, fahoriana be dehibe ny nanjaka tamin'izany. Ary ty manano tena ty de fa voninary ahiatrika ny fahafatesana. Ka azo lazaina fa mitovy
mitovy amin'ny zavatra iainantsika mianakavy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Firifiry tokoa moa no mitaraina ary azo lazaina aza fa maro ny tratran'izay iainan'io vehivavy manano tena io amin'izao. Ary dia tamin'izay indrindra no nampiatrano any Elize izy ary nilaza fa ahazo fahasoavana ianao hoy Elize satria sy ny salasala izy no nampiatrano any Elize mpaminany. Ka io lelazainy evanjely izay mandray ny mpaminany no izy mpaminany dia ahazo ny valisoan'ny mpaminany, ary izay mandray olo-marina no izy olo-marina dia ahazo ny valisoan'ny olo-marina. Tanteraka tamin'izy mivady tokoa io zavatra nylazainy Jesosy io, ary dia izay lay andrasana amintsika ry kristianina havana mba ahafantaran'olona fa isika no Jesosy ampiarabelona amin'olona, izany hoe mizara fahasoavana amin'ny olona isika mandray olona ary manokatra ny fosika, manokatra ny fiainansika mba ahafantaran'olona fa i Jesosy tokoa no manasoa ny fiainansika. Ary dia mampatsiaro any izay voalazany ny fanoarana ataon'i Jesosy sy amin'ity evanjely vakisika ity zay, fa ao Matio 5:20 ka nilazany Jesosy hoe na iza ny rano mangasika na dia erany kapoaka monja aza hosotroiny anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo no izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Izany hoe mampiombona ny fiainana amin'ny Jesosy ary izay ny mpiarabelona. Ary dia izay tokoa ry kristianina havana no takina amintsika ary matoa i Jesosy milaza hoe izay tian'ny rainy sy ny reniny moatra noho izao dia tsy mendrika, ary izay tian'ny zanany lehilahy na ny zanany vehivavy mihoatra noho izao dia tsy mendrika. Inona moa izay fa nitadiavin'i Jesosy sy hoe anilikilika ny ray aman-dreny sanatria dia sanatria izany, fa nitadiaviny dia izy no eo anivon'ny fiainansika. Ka raha izy no eo anivon'ny fiainansika dia mihoatra noho ireo fikarakarana ny ray aman-dreny, ireo manodidina rehetrarehetra ka mahazo ny fahasoavana amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy no hoentsika miombona amin'ireo manodidina antsika. Zay ny tiany Jesosy amin'io fepetra lazain'io amin'ny fanarahan-dia azy, izany hoe tahaka izy zay manana ny toetra mahandriamanitra azy, nataony sinitsinina izany mba anambaran'izay hoe fahasoavana ao amin'izay dia lasa mpiarabelona amintsika izy, ary dia nafoy ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana azy no ny fitiavana antsika. Izany hoe ny fitiavana no nataony ambony indrindra ka ao anatin'izay ny fitiavana ny ray aman-dreny. Izay no tian'i Jesosy ambara ka zary famantarana ho an'ny hafa izy, ary izay natao hoe mpiarabelona amin'i Jesosy, zary fahanasina sy fahazavana isika. Dia mety anontany ary sika ahoana ary no atongavan'izay rehefa ao amintsika tokoa i Kristy dia miara-maty amintsika amin'ny fahotana hoy Masina Paoly amin'ny vakiteny 2 mba hiarabelona aminy koa, ary dia zara mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika noho n'izay hoe feno an'i Kristy ny fiainansika. Zany ny dikany hoe mandao ny ray aman-dreny sy hoe avela atao tsinotsinona ny ray aman-dreny sanatria fa i Kristy no référence principale, izy no repère hoentina manatanteraka ny zay rehetra atao
ka sy hoe natao ho an'ny pretra fosiny na natao ho an'ny mpanaradia akaiky an'i Kristy fosiny izao tenin'Andriamanitra amin'ny alahady izao raha miresaka an'izany hoe mpaminany izany fa natao ho an'izay vita batemy zay sy mainsy mahafoy ny zava-drehetra ary io no matetika averisika hoe tandremo raha tiasika ho eglizy olona isika raha tiasika ho tempolin'Andriamanitra isika oka sy ho eglizy consommatrice fosiny mandray fosiny fa sy mainsy mahafoy isika sy mainsy ho eglizy servante ary ho eglizy de martyre ary sy hoe martiry mamono tena izay na hovonoana izay fa martiry vavolombelona ary zay natao hoe eglizy servante eglizy manompo mahafoy sy afaka hanompo tokoa isika raha sy mahafoy ary de izay no azo amtinana anio evanjely vonrenesika io ary azo amtinana ihany koa ny lohevitra amin'izao alahady 17 mandavataona izao ny soa atao levenam-bola fa ny rasy atao kosa miantona ka izay mandray anareo mandray ahy ho Jesoa ary izay mandray ahy mandray izay nanerakay ka zary fahasoavana na dia ireo zay mety manahirana aza satria miara-maty amin'ny Kristy isika mba hiara-belona aminy tokoa aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu